araka ny tsodrano nomeny filohan'ny fiangonana Luterana Malagasy araka ny fanambarany filohan'ny Repoblika tamin'ny Alahady 9 Aogositra izay milaza fa miverina tsikelikely amin'ny fiainana andavanandro ny faritra Analamanga, miverina miasa hatramin'ny 5 ora hariva ny rehetra manomboka ny alatsinainy 10 Aogositra 2022. Izahay birao ny synodam-paharitany Antananarivo rehefa ny fampidinika dia manao izao fanambarana izao. Miasa avokoa ny pastor rehetra ato anatin'ny synodam-paharitany Antananarivo mba ho fampaherezana ny kristianina izay efa reraky ny krizy ara-pahasalamana. Raha tsy misy ny olana eo amin'ny ambaratonga ampitondrana dia misokatra koa ny fiangonana FLM manerana synodam-paharitany Antananarivo izay misandrahaka amin'ny faritra 3 ara-panjakana dia ny faritra Analamanga, faritra Itasy ary ny faritra Bongolava. Manomboka ny Alahady 9 Aogositra 2022 izao izany fisokafan'ny fiangonana izany. Faharoa, hamafisina ny fampiarana ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana satria mbola ao anatin'ny ady ambalanaretina Covid-19 isika. Koa entanina kristianina tsirairay avy mba samy hanao arotava hatrany naiza misy antsika indrindra fa atia ampiangonana. Asiana rano sy savony anasana tanana ny toerana rehetra zay hivoriana. Miezaka mampiasa gel hydroalcoolique ny pastora indrindra ao ampiangonana. Hajaina ny petrisa napetraky mpitondram-panjakana amin'ny fivoriana dia ny 50 izany. Raha misy toe-javatra mampiay amin'ny fahasalamana, ohatra mangangaka ny tenda, maimaina ny tenda, na misy ny hafanana dia manatona avy hatrany ny toeram-pitsaboana. Fahatelo, ankoatr'izay ho fiarovana amin'ny valanaretina dia misy torohevitra vitsivitsy ireto mety hahasoa antsika. Fisotroana rano mahamay miaraka amin'ny sakamalao, fanaovana evoka kininimpotsy na ravitsara indrindra rehefa avy nivoaka ny trano, fihinanana sakafo mampitombo ny hery fiarovana. Eto am-pamaranana dia mirary soa ho antsika rehetra sady mamangy sy manao veloma anareo amin'ny anaran'ny Tompo. Amin'ny anaran'ny birao ny synodam-paharitany manao sonia izany mpanambarana izany ny filohan'ny synodam-paharitany pastora Rahatefiarivony Jacques Audace.